menao zao volana farany ty taona fanamboarana fananganana ny rava ity. Ry Tompo, fitiavanao lehibe zany. Amangy ny fiangonanao ndray ianao androany, araka ny tononkirany mpanao salamo hoe vangio ty voaloboka ity. Nisy ny mamy, nisy ny napadilo nify, fa mbola tsy tafasaraka taminao zay le tena voaloboka isaoranay anao zany. Tsy nahafalin'ilay ratsy mihitsy, zany firaisantsika zany. Ary raha vory tahaka an'izao zay dia mieloelo eny rehetra eny izy. Saingy mahery Jesosy tompony anaranao. Zany anarany zany fiantsonay isak'izay mivavaka zay. Mangovitra izy raha mareny anaranao. Ary ny finoanay Jesosy, ampy, anitsakitsanay azy. Eo ambanin'ny tongotra eraka amin'ny teny tao hoe, indroao, efa nomeko fahefany anareo anitsaka menarana sy maingoka, handresy ny hery rehetra nanany fahavalo. Irao ny anjelinao Jesosy. Anao mandamanodidina nyty toerana ity, ifefy aminay rehetra, raha voanangatanana izay rehetra, androdana sy amotipotika ny asan'ny fanahy maloto, ny anjely kosa ny manangatsabatra ikapakapany zany any amin'ny farimy rehetra fo. Ko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, Tompony hery sy ny fahefana rehetra, any an-danitra sy ety tany. Ry fanahy maloto, didina ianareo, mandehana mivoaka miala amin'ity toerana ity. Ka tsy hitanareo raha anjely mamirapiratra be dia be reo, mandory anareo sy mandevina anareo amin'ny afo Jehovah-Andriamanitra. Avy mandory ny anjely, mandory ny fikasanareo tsy valina daholo. Ka tsy azonareo eligeleny izao fotoana izao, fa misy ny fanatreha amin'ny tomponay lehibe. Izy no masina, izy no membony nahitra, nareo idina mandrakizay tsy anana fahefana ao amin'ny hery sy ny fariavo. Misaotra ry Tompo, misy andrata amin'ny voninahitra ao ambony indrindra. Misaotra Jesosy. Amen. Ry havana malala rehetra ao amin'ny Tompo, androany no Alahady iraisan'ny fiangonana amina izy tompony ho an'ny mpandray ny fanasan'ny tompo rehetra. Mamarana araka ny voatonina ny mitonom-bavaka teo ny hoe ity taona fananganana sy fanamboarana ny rava ity. Mbola namindranin'Andriamanitra fo isika rehetra, andeha isika rehetra nome voninahitra azy. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra any amin'ny avo indrindra. Halleluja! Masina, masina, masina Jehova tompony maro, enika ny voninahiny ny tany rehetra. Amen. Miarapatsika rehetra ry havana tsy maty fo amanaina amin'izay ho ampitombonao amintsika mandrakarivane ny fahasoavana mampiadanana avy amin'ilay tsy miova omaly anio aro mandrakizay. Raha afaka andro vitsivitsy maromaro ivalo landray any amin'ny vary tsy mifody zao taona 520 sy 20 zao. Tsinitsinina tokoa ireo olona ny fiainana. Andonge ho jerentsika ny salamo Davida milaza an'izany ny salamo 5:30. Ny salamo 5:30. Raha isika manomboka amin'ny andehan'ny 4 ka hatramin'ny 7 ihany. Rehefa zany dia ny firana protestanta 5:30 ihany koa ny andehan'ny voalohany sy ny andehan'ny farany. Miara mamaky ny tenitsika ho voninahitry ny Tompo amin'ny anaran'i Jesosy manao ny hoe: Jehova, ampahafantaro ny farako aho sy izay ohatry ny androko. Aoka ho fantatro fa olon-kandalo aho. Indro efa nataonao vody voam-pelantanana ny androko, ary ny fiainako toy ny tsinotsinonay eo anatrehanao. Zava-poana ihany tokoa ny olona rehetra, na dia ny matanjaka azy, aloka tokoa ny fandehandehanan'ny olona. Zava-poana tokoa ny tapatabangy, miariareny izy, nefa tsy fantan'izay ho tompony zany. Ary ankehitriny, inona no andrasako Tompo, ianao no antenaiko.
amen. Fangana ary mpanjaka andray ny lovanao, fangana rembaka ny tany ho anao. Masina indrindra anao Jehovah Andriamanitra, lay tompo tsy to, be voninahitra, andray zany ajanao. Lanitra ny lanitra aza, tsy omby itoeran'ny voninahitra ao. O Solomona mpanjaka fahindrany tokana ny tempoly. Inona moa ty toerany te? Na inona ezaka ataona hanatsarana ny tranonao, tsy omby itoeran'ny voninahitra ao zany. Kanefa raha mbola FPVM hatrany anaty bozaka rehetra any, tsisy tsy nahalala ny hoe ho ao mandrakariva ny masoko sy ny foko. Zandry Tompo, ny fifaliana fiangonana eo naminao Andriamanitra, mamelatra tanana, tsy mba nanao jado tongotra na nanome lamosina, ary natezitra azy ianao satria tena zoanao mihitsy zany. Raha tsy ny bebahana mamoaka ny sabatra ao amin'ny fitoerany, fa nanindry foa ianao satria Andriamanitra be famindrampo sady tsara indrindra. Misaotra noho ny amin'ny volana 12 tena mandalo tahaka ny zavona, hamaran'izany zay amin'izao volana 12 satarina zao, nandefitra tamina ianao Jesosy, niaritra tamin'ny adalana rehetra, kanefa mbola mamelatra ny tananao hamangy ny olonao ndray androany. Tompo, hanome voninahitra anao zay, tsy mba mitovy amin'ny anareo any an-danitrany any akora lava tsy misy farany, any aminareo any tsy mba misy aizina, fa ny fanahazavanao ry tsy toa ao sy ry zanak'ondry, ianao ny fahazavana manazavany any. Fa misaotra anao zay fa ny teninao koa manazavana na dia mandalo aizina mandrakariva azy zay. Iombina amin'izy ireo zay ry Tompo, raiso re, ankasitrao re, vokatry ny fonay rehetra zany manao ny hoe masina, masina, masina Jehovah tompony maro, enika ny voninahiny ny tany rehetra. Amen. Mahazo toerana ianareo rehetra Tompo. Andray sahady ny vakitentsika ariavana araka ny hita ao amin'ny bokin'ny Hebreo ny 5. Epistily ho an'ny Hebreo ny 5. Dia manaraka ny vakitentsika, vakiny zany manomboka amin'ny 4 ka hatramin'ny 10. Amin'ny anaran'i Jesosy ilay tenin'Andriamanitra velona. Ary tsy nisy naka izany voninahitra zany ho an'ny tenany, fa tsy zay antson'Andriamanitra tahaka ny Arona. Dia toy izany koa Kristy, tsy izy no nanandratra ny tenany ho mpisorona be,
fa lainanao taminy hoe zanako ianao, za no niteraka anao androany. Ary toy ny lazainy eo amin'ny teny hafa koa hoe ianao ny mpisorona mandrakizay araka ny fanao ny Melkizedeka. Tamin'ny andro ny nofiny raha nanao fivavahana sy fangatahana nombany ny fitarainana mafy sy ny ranomasobe tamin'izay nahavonjy azy tamin'ny fahafatesana izy, sady voahaino noho ny fatahorana an'Andriamanitra, dia nianatra fanarahana tamin'izay fahoriana netiny izy na dia zanaka azy. Ary rehefa natao tanteraka izy dia tonga loharano ny famonjena mandrakizay ho an'ny olona rehetra manaraka azy, fa nitonon'Andriamanitra hoe mpisorona be araka ny fanaony Melkizedeka. Amen. Ray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Efa tonga ty zao ny teny fiainana, raiso mba ho fiainanao le teny fiainana. 7:3 ny andeniny voalohany, tsangany sika rehetra dia hambara amintsika ny afatry ny tompony androany. 357. Efa tonga ty zao teny fiainana, anjaranao zao Jesosy Tompo, fantatrao daholo ny momba anay rehetra, mingavy anao ambany, ijoro eto anilako eto, anendry ny lelan'ny mpanomponao, matahotra Jesosy nefa mahazo toky satria tsy mbola miova mihitsy ny fiarahantsika miasa, fiarahanao miasa amin'ny fiangonanao. Vangio ndray ty voaloboka ity, mananara, mampahereza, manarana fo satria anao anao. Zoanao sady adidinao mihitsy zany. Aoka ny fanahinao anarona ity toerana ity ry Tompo. Amin'ny anaranao Jesosy Tomponay no angatanay izany. Amen. Mazoa toerana ianareo rehetra Tompoko. Mbola ho ampitomanao amintsika mandrakariva riavana, ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Miazakazaka be re olona ny fotoana, poto zay ohatra ny voamaly nandrendresana ny hoe inona ndray aza ho an'ny fiangonana ty taona 2024 ty. Ty hono ny atao hoe fananganana ny rava sy fanamboarana. De nandalo tamin'izany avokoa ny rehetrarehetra. Nisy ny tena nanaika namboarana. Tsy mora ny fanamboarana. Mba antanio an'ireny mécanicien mpanamboatra tomobile ireny na atao hoe mpanao carrosserie fotsiny azy. Efa potika ny varambarana tsisy azo jerena tsony. Fa iny ny kapokapohana teo
nosorana n'izao rehetrarehetra zao lokoana farany nyverina indray tamin'ny famirapiratany ho an'izay nanaiky an'izany lalan'Andriamanitra zany natao anatin'ny maizina aza nahita mazava lehibe. Fa misy kosa ohatra ny naniratsira. Inona moa Jesosy nidiranao amin'ny fiainako? Ny tanjako ange, ny hery sy ny fahalalana ananako ange nahazokany zao arena rehetrarehetra zao aza midikiditra amin'ny fiainako ianao. Fa tadidio nareo fa mbola tsy niova ny tenin'i Jesosy hoe raha misaraka amiko nareo tsy mahay ninonino dia mba samy andiny teniny tsirairay avy hoe za ve le nanaiky na nandalo lalan-tsarotra azy sa tafiditra ao anisan'le nandaka naniratsira. Mampieritreritra moa ireo olona ty resaka faniratsirany tratran'izao ny tao amin'ny fiangonako ndray andro mitantara raha matovadiko fa izy moa mpampianatra sekoly Alahady ihany koa. Misy zavatra ohatra ny esipalasa mpilivava fotsiny na amin'ny fiainam-panompotsika aza angamba vokatry ny hita maso sy ny ray ny sofiny fanatotoloana zay sika moa napetraka ety amin'izao tontolo zao hoe tsy nalana ety tsika fa napetraka ety mba ho arovan'Andriamanitra, ka rehefa tsy mipetraka tsara le fiarovan'Andriamanitra dia manjary lasa miteniteny foana, manao tao foana, lasa maniratsira. Be dia be ny manaraka nyray ny orona tsara mihetsika amin'ny misy nareo manana an'ireny hoe Canal Plus, misy an'izany hoe No Vegas zany any. Mety misy koa manaraka amina kapila mangirana re mba miala voly dia manaraka série. Dia misy série malagasy zay moa tsy mba afaka manaraka na te anaraka raha ka tserana koa le azakazaky ny fanompona. Dia misy fomba fiteny zay ao anatin'le izy dia ohatrany hoe lasa fitenin'ny ankizy, lasa fitenin'ny olona. Dia nanadina ny mpianany ramatoa asanga tsy nazava tamin'ilay kely anankiray le fanontaniana tiany napetraka na le fanazavana dia tonga izy dia niorakoraka be tao am-piangonana hoe ahoana tsara hoe ry benja. Ho anareo le manaraka an'le tantara zao dia maharaka tsara n'izay mihitsy azafady amin'ny benja aloha fa anarana moa tanomboanjo ireo olona. Rehefa drifatry ny eny tao am-piangonana hoe zany le fahazarana, asana fahazarana tsara zany aloha na fahazarana ratsy, na inametraka fanontaniana ihany lay kely rehefa nisy tsy azony fa nanjary nanana endrika faniratsirana tao anatin'le fampianarana. Taratasy nosoratana ho an'ny Hebreo izay nivakina tamintsika teo, noarina tamin'ny mpisorona be hono Jesosy ireo olona. Ny Hebreo nitazaina tamin'ny lalàna, nifikitra tamin'ny lalàna, nifankatoavana n'izany zany ny azona famonjena. Tsy mora nampianaran'ny apôstôly sy ny mpianatra n'ireo Hebreo tonga kristianina zay fatra-panaja lalàna, nampitana ny afatra hoe ny finoanan'i Jesosy tokana ihany ny fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra zay ny antoky ny famonjena. Dia hoy ny soratra masina eto, tamin'ny andro ny nofo nony tamin'ny andron'i Jesosy tonga nofo tety ambonin'ny tany zany, nanao fivavahana sy fangatahana no mba ny fitarainana mafy izy
tamin'ny ranomasobea mba ho famonjena. Navonjy azy tamin'ny fahafatesana reny, voahainy no ny fatahorana an'Andriamanitra. Dia hoy ny andinin'ny fahavalo hoe dia nianatra fanarahana tamin'izay fahoriana netiny izy na dia zanaka aza. Lalina koa ireo olona tia fitondran'Andriamanitra. Lalina. Inona mampatonga hiteny an'izany? Fa moa dia tsy misy fomba hafa mihitsy afaka namonjen'Andriamanitra ny olona na merenana antsika rehetrarehetra tafasaraka aminy. Tsongofo tena tsongofon'olona re olona. Raha marary ny tena mba marary ny olona ihany koa. Farany fanananao sarobidy indrindra, ny matimatesanao ny foazanao maraina no dinao alina, ny eretanao ny fieretana rehetrarehetra tamin'ny tsy fisina, tsy maintsy nafoy mba hamonjena ny hafa. Tsisy navitan'izany tsika na ny ray aza, ary tsisy tafajanony tokoa tsika raha dinina ny amin'izany hoe inona ny mba fonao hamerenako ny fihavanantsika rava. Fa ny an'Andriamanitra ny tsara indrindra ny azo ny nomeny. Dia ozy ny apôstôly hoe angamba ozy mety misy olona ihany marina hahafony ainy hamonjy ny marina to azy, fa tsy mbola nisy olona marina ka nafony ainy hamonjy ny tsy marina. Tsisy zany. Fa tanteraka tao amin'ilay niaritra ny zavatra rehetra zany tao amin'i Jesosy mba ho famonjena antsika rehetra. Ozy ateo hoe nisy ny nanaiky namboarina na nandalo fitsapana, fanamboarana sy kapokapoka maro samy hafa azy. Taka ny tanimangy eo ampelatana ny mpamolavola azy angesika. Nga io tanimangy io afaka ny teny hoe asa tao an'izao aka, marary aka, mangirifiry aka. Fa tonga amin'ny fiteny ohatran'ny mahazatra hoe zay tiako ihany ozy ny tompony, zay tiako ihany. Fa nivoaka namirapiratra le nanaiky namboarina satria niaraka niombina fahoriana tamin'ilay efa niaritra tamin'ny ranomasobe tamin'ny fangatahana tamin'Andriamanitra, araka le teny natao teo hoe aza maniratsira re olona, so dia hoe ny heriko ka ny vola be ananako ka ny tanjako zany navitako an'izao rehetrarehetra izao. Fa Andriamanitra nanokatra ny tanany ho anao, ary tsy nijery ny hafa izy fa ianao nge nijereny, ianao ny ondreny, ianao ny sitrany, isitraka ny zany rehetrarehetra zany. Koa nahoana ianao no manao hoe tsy mila anao a Jesosy. Mbola manana andro vitsivitsy sika azo angatahana n'izany fanamboaran'Andriamanitra zany. Androany Tompo mamangy ny fiangonany. Zanaka io nefa nianatra fahoriana, fa sitraky Jehova ny anorotoro azy mba ho fiampihavanana antsika sy amin'ny rainy. Mandalo fotoan-tsarotra zao ny kristianisma riavana. Asinareo raha mba mahita amin'ireny tabajotra tserasera reny, tsy olona tsony zao ny tevatevaina, mpitondra fivavahana na mpitory-teny na mpampianatra na evanjelistra, fa Jesosy Tompo mihitsy zao nefa manomboka tevatevain'ny olona hoe tsy mila anao zay. Madagasikara hoe ho an'ny Kristy, tsy an'ny Kristy zany Madagasikara fa anay ozy. Zay nanana ny fombanay, nasoa ny razanay. Tsy ilainay toriana tao amin'ny firenenay zany Jesosy nareo zany. Kanefa nahalan'olona sika
tianjanary. Tahaka ny nanenjehana ny teto votra ho Jesosy, ny anenjehana anareo koa aza matahotra ry fiangonanao raha mandalo fanenjehana. Fa tahaka ny volamena mandalo fofotra sy afo, mandalo memy, nalatsaka ambovoka aza tompoko ny volamena, tsy avelany sotsihiratra. Zao fotoana zao ny fotoana tokony anekenao ny fanamboaran'Andriamanitra. Mahereza ry fiangonana, izy ane akasitraka zay kely vitanao, nefa koa ampieritreritra ihany koa hoe mbola fotoana tokony esana zao re olona mandehana am'izao herinao zao mombanao ony tompo. Pastera moa be rarabe tsy afaka hijanona ela, ndao asehoko anareo ty zavatra anankiray ty amaranako azy. Tany ampitan-dranomasina tany nisy vehivavy anankiray, netin'ny anjely izy nampahitana ny zavatra iaina ny fiangonana ety ambonin'ny tany. Rehefa nakarina ozy teny amin'iny abakabaka iny, dia niato ny anjely. Netina tamina fiangonana anankiray any ambany vohitra be any, tafo bozaka ange zany, tsy maliko sa ohatrany antsika, tafo bozaka, trano kotona kely falafa. Ndao fa asehoko anao ozy ny zavatra mitranga ao anatin'io fiangonana io. Dia ohatrany nakipaky ny anjely ny ray aman-dreny ny tanany dia nikipaka le tafon'le fiangonana, dia tazana daholo ny olona mivavaka ao anatin'ny fiangonana. Dia zao ny tenan'le anjely, hitanao zay nge ozy izy miara mivavaka aminareo, rehefa mivavaka nareo ka tena mitady an'Andriamanitra mihitsy amin'ny fo amin'iny lalatsara iny. Hitanao reo misy anjely, io mbaravarana io misy anjely. Rehefa mitoriteny ny mpitoroteny ozy misy anjely anankiray eo arinany, dia misy akiroa eo anilany, eo akaviany sy akavanany, dia reny ny manome teny olazay ny ampaherezana ny fiangonana. Ary fotoana anankiray tena mahafaly ny anjely mihitsy ozy ny fotoana fanaovanareo fanatitra. Dia amin'iny ny anjely ozy izy hoe ho tahin'Andriamanitra ianao, dia tsy mijery hoe ranona nanome be na ranona nanome kely, fa ranona tena nanome tamin'ny fony, nanome tamin'ny fitiavany, dia mahazo ny tsodrano'Andriamanitra. Manao tatitra ny anjely ozy tonga ny amin'Andriamanitra hoe nankasitrahanay mihitsy ny fanatitra nataony, satria tamin'ny fony sy tamin'ny fitiavany rehetra. Tao anatin'ny toroteny, rehefa nitory ny mpitandrina ozy nanao hoe aoka ny tsy marina fony lalany, aoka ny ratsy fanahy fony heviny iverina ho amin'ny Jehovah reny. Tazako ozy lehilahy anankiray, efa tara ihany izy niditra teny ambaravarana, mpomamo lavo io rangahy io, mpamo ny vady aman-janaka, tsy mahita masoandro miratra mihitsy ny tokantranony. Asangany etininina izy, ny azo antoka fa efa zay ny fotoana an'Andriamanitra niditra tao am-piangonana, fa senda tara koa azy nareny zay feo zay. Rehefa nanantony izy ozy natsiaro ny fahotany, nitendren'ny anjely ozy ny fony dia nivoaka setroka maintimainty be. Dia ozy ny anjely hoe jerevinao ange ny lotony manana an'izany daholo nareo rehetrarehetra ozy, manana an'izany daholo. Fa rehefa manaiky anareo ny heno ny teny, marina aminareo ny tonokeran'ny mpanao salama hoe nandefa ny teniny izy mba hasitrana azy. Vao nitendren'ny anjely ny foana ozy nivoaka le setroka, potrapotraka ny ranomasony, ary ny ranomasony potrapotraka vokatry ny fibebahany iny ozy nanjary lasa setroka fotsifotsy be, tonga tamin'Andriamanitra, nankasitrahan'Andriamanitra. Zany ny fiangonana tedavon'i Jesosy Tompo ozy ny anjely, lazao ny fiangonana.
maloto daholo nareo fa raha manaiky ny teniko ianareo a dia marina aminareo ny teniny hoe efa madio rahateo ianareo noho ny teniko. Ry Taninanandrano, ho anareo rehetra izay manaraka izao Fotoam-pivavahana izao, indro ankehitriny ny andro famonjena, indro ankehitriny ny andro fanavotana. Ho avy any aminao eny Jesosy androany a, raiso izy, aza atosy-botanana izy, fa tena tiany miona aminao a, ary ankasitrahany andreny feonao. Ho azy ny fansakana sy ny hery, ho azy ny voninahitra mandrakizay, fa ny fahasoavana kosa mba ho amintsika rehetra. Amen. Zay ary ny tenin'ny Tompo ry havana. Hoy ny soratra masina hoe ankehitriny ary aza mifitafianareo ny triatriarina, fa mifonareo ny triatriara eo anatrehako. Andehantsika hibebaka eo anatrehan'ny Tompo, fa ny Tompo dia miteny mandrakariva hoe rehefa tsy bebahana izy dia manasa ny sabany. Ny mpamonjy no mitady fihavanana aminao. Tady fihavanana amiko sy aminao Andriamanitra ry havana, ary dia mbola tia mimonjy antsika izy ankehitriny. Milohan'izany misy filasana maika itya, fiarakodia 51 98 31 51 98 31 mba hakisaka fa mibahana tompoko. Andehantsika hitsangana anao an'izany hira 354 7:570, ny andininy voalohany sy ny andininy fahaefatra nataontsika dia hivavaka isika iaiky ny fahotantsika eo anatrehan'Andriamanitra.
Zavaka isika ry havana. Ry Andriamanitra ray zanaka ry fanahy masina. Andriamanitra tompo ianao. Andriamanitra fanjaka. Andriamanitra be voninahitra sy be fiandrianana. Mipetraka any amin'ny seza avo sady manerinerina. Dia ao amin'ny lapan'ny voninahitry ny lanitra. Kanefa na dia izany ary ny fiandriananao sy ny fahamasinanao ry Tompo. Miondrika ianao dia mijery anay zanak'olombelona ety ambany masoandro. Araka amin'ny voalaza ny soratra masina eny mason'i Jehova mandinika ny aleha amin'ny olona ka mamatatra azy eny tontolo eny. Jesosy io, sotranao ny amin'ny famindraponao, sotranao ny amin'ny fitahinao, ny tahinao ny fiainanay, ny tahinao ny fiaina amin'ny fiangonana, na totosa iny volana 12 ity. Mandinika ny volana 12 izay ankehitriny ry Tompo. Dia mandinika anay ianao tahaka amin'ny fandiniky ny fiandrondro ny ondry andrasany any an-tsaha. Raha mandinika anay ianao anefa ry Tompo, tsy misy nofo azo amarinina eo anatrehanao Andriamanitra. Izany indrindra ny fonany eto anatrehanao, izany indrindra ny bebahana aminao Andriamanitra, mangataka famelana Jesosy ny amin'ny fahotana vita. Tahaka an'ireo boka folahy izay miantsoantso eny alavitra eny fa bokan'ny fahotana. Tsy mba sananatona anao akory, fa eny miangavy manao ery Jesosy zanak'i Davida, mamindra-fo aminay. Dia mamindra-fo aminay ianao. Mpanota izay, mpanota. Ary na Davida ary dia miteny manao indro tamin'ny eloka miterahana, ary tamin'ny fahotana no nitorotorona amin'ireny. Amin'ny fisainanay maloto, ny fihevitry ny fonay ratsy, izay jereny masonay, hambara amin'ny vavanay, eny ny ray sy ny tananay sy ny naleha amin'ny tongotray. Tsy misy akasitrahana eo anatrehanao Andriamanitra. Izany ny bebahanay, ifonana aminao, ifonana eto anatrehanao Jesosy. Mifony, mibebaka aminao, amin'izao farany taona izao. Mba tsarovy ny fotoana nahafatesanao teo ambony hazo fijaliana ka nandatsahanao. Nitenenanao mandrakariva hoe ray eo, mamelany elo ny fahatsifantan'izay ataony. Dia mamelany elo ka ianao ry Tompo. Fa tsy misy nofo azo amarinina tokoa eo anatrehanao. Mino izay, fa Andriamanitra ianao fa tsy mba olombelona, ka mitana ny tenina mandrakariva enony amin'ny anarako ary ononiko fahatezerako. Sotra Jesosy, fa izan'Andriamanitra tahaka anao mahay mamela eloka sy tsy mba mitahiry fahatezerana. Ary miteny aminay mandrakariva hoe mandehana, ary amin'izao sisa izao aiza manota intsony. Faly zahay Jesosy noho izany, ravoravo amin'ny fonay, falo amin'ny fanahinay fa nahazo famindra-po sy famelan-keloka, ka indreto izay redina ny tononkira amin'ny voavela eloka manao hoe sambatra ny olona izay voavela ny elo sy voasarona amin'ny fahotana, sambatra ny olona izay tsy isain'i Jehova eloka ary tsy misy fitaka amin'ny fanahiny. Amen. Mino an'Andriamanitra ray tsy tompanao ny lanitra sy ny tany, ary mino an'i Jesosy Kristy zanan'ilay nitokana tomponsika, izay nitorotorona tamin'ny fanahy masina, nateraka Maria Virginy, nijarina nanapaka potevolanta, niboana tamin'ny hazo fijaliana, maty ka naleva, nidina tany amin'ny fiainatsika, nisangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, nipetraka ankavanan'Andriamanitra ray tsy tompo, avy an'leviny tsara mivelona sy ny maty. Mino ny fanahy masina, fiangonana masina manerana ny zao tontolo izao, fiangonan'ny olona masina, famelan-keloka,
fitsangana amin'ny tena maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Andehantsika anao foaty amin'ny Tompo ary fa izy no reharehantsika amin'ny androm-piainantsika rehetra ety ambonin'ny tany. 420 fanampiny tsy misy reharehako afa-tsy anao Jesosy eo. Ny andininy voalohany ihany. Sira fiderana izany fanomezanay voninahitra ny anaranao ry Tompo. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra irery ihany. Alleluia. Masina, masina, masina Jehova Tompony maro. Enka ny voninahitra tany rehetra. Amen. Dia tanteraka tokoa an'izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Mipetraka ny fiangonana. Ampifaliana riavana no ara-banatsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy indray a. Ary dia noho ny fahasoavan'Andriamanitra moa dia misy an'ireto namantsika reto izay nanolotra ampitiavana ary nanaiky anaingo ny alitara masin'i Jesosy androandry. Marina fa betsaka ihany ny olona ankehitriny no somary hafahafa ihany ny fijeriny rehefa maheno fahasoavana miditra amin'ny olona. Tahaka n'ilay fomba fiteny hoe ory avamanana kanefa androantsika andao natanteraka ny soratra masina hoe miara mifaly amin'izay mifaly. Noho izany ampanajana no amakinina nyreto anarany reto mba hiarahantsika mifaly amin'reto mpanompon'Andriamanitra reto Andriamatoa sy Ramatoa isany. Masiaka menina 19 Novambra mangataka fahalalana sy fahendrena. Rakotomahefa Lovasoa 7 Desambra. Razafy mamonjy Ani Marizy 4 Desambra mangataka hira 27 FPVM. Rasameritsoa sy Madame Liva mariazy tamin'ny 4 Desambra vavaka ho an'ny tokantrano no angatahany. Rahelsoa Bodonirina Josiane tamin'ny 5 Desambra. Harena fitiavana Andi 13 ans tamin'ny 3 Desambra. Andriamanatena Nionja 8 ans tamin'ny 6 Desambra. Rajaonarivo Tine Arthur sy Raoely Arsoa Nanahary Emilienne 39 ans de mariage 6 Desambra. Razaorinoro Farasoa Emilienne tamin'ny 7 Desambra. Rasamoelina Pierre Alphonse sy Rasoa Natoandro Bertine 55 ans de mariage. Andrianjato Jean-Jacques 21 Novambra. Rafaly Andrianaivo Miora tamin'ny 27 Novambra. Rafaly Manana Famezantsoa 28 Novambra. Rabetokotany Elie Jonathan Anne France 4 Desambra. Rakotoniaina Lovasoa 7 Desambra mangataka vavaka momba amin'ny fahasalamana. Razafindranorolala Henriette 55 ans tamin'ny 7 Novambra mangataka vavaka. Dina tanteraka fanambinana tamin'ny 5 Desambra mangataka vavaka. Fidy Arsoa Volanavitra Sarobidy tamin'ny 2 Desambra. Ravelonirina Noeline Chantal tamin'ny 5 Desambra mangataka vavaka ho an'ny tokantrano. Rarinirina Nantenaina tamin'ny 2 Desambra mangataka nira amin'ny feofeo ny miankina aminao. Ravelmanantsoa Louis de Gonzague tamin'ny 2 Desambra. Rasomananandro Perline Olga tamin'ny 7 Desambra mangataka vavaka. Rabenjamina Mity Rondi tamin'ny 2 Novambra.
Randrianay vo David Andi Joana tamin'ny 5 décembre. Andriana Arson antry ny aina sy rakoto vazana solitiana mariage tamin'ny 7 décembre. Rafalimanana Dinakanto 29 novembre mangataka vavaka. Ramily Jauna Entso Sendra 7 décembre mangataka vavaka ihany koa. Rafely Jauna Lalao Fidèle 4 décembre mangataka fahendrena sy fahasalamana. Rakoto Arson Nicoleta tamin'ny 3 décembre mangataka vavaka. Raly Jauna Andria Velombola Kamena 26 ans tamin'ny 19 novembre mangataka fahendrena sy fiarovan'i Jesosy. Nirintso Andraina Fitahina 1 an tamin'ny 26 novembre. Rajaofera Andrianirina Ikoriantso tamin'ny 7 décembre. Rajaofera Mariniaina Itoerantso 20 novembre. Rajaonay Voariliva Eliza 5 décembre. Rasoanilaina Zo 24 novembre. Randrianay Viparany Josoa Cristiano tamin'ny 30 novembre. Ireo rehetrareo no nanoratra tamin'ity androany ity nitsingeritaona maro samihafa ary dia hofanomezana ho azy ireo. Na ho antsika rehetra ihany koa izay tsy nanoratra kanefa manana an'izany tsingeritaona izany dia andao sokafantsika ny salamo faharoapolo. Salamo faharoapolo ka ny andininy voalohany ihany. Amin'ny fotoana amin'ny fifaliana tahaka an'izao ry havana dia miondre mitsoaka an'Andriamanitra. Fa maha-olombelona antsika misy ny zavatra mandalo maro samihafa raha sanatria tojo ny zavatra mety angatahana sy mafy ianao dia ny mafy indrindra dia ilay hoe tsy misy miaino ianao. Fa androany nomenanao ty tenin'Andriamanitra ty amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ihainanao anie Jehova amin'ny andro fahoriana, hitondranao any amin'ny avo anie ny anaran'Andriamanitra Jakoba. Amen. Hitsangana hivavaka ho azy ireo isika. Jesosy eo mankasitraka anao indrindra ny fiangonana ankehitriny. Ny amin'ny reto mpanomponao izay nahatsiaro dia nanoratra, ary ao ihany koa izay mety hoe nahatsiaro an'izany fa tsy nahasoratra tandroany Jesosy. Tanterahanao aminy tokoa ny tenao hoe ampy ho anao ny fahasoavako dia mitondra n'izany eto anatrehanao izy. Amin'ny maha-olombelona azy ireo nefa Jesosy, araka ny teninao hoe ety amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana nefa matoky, fa zaho efa naharesy an'izao tontolo izao. Raha sanatria ho avy ny fotoana Jesosy ka handalo fotoan-tsarotra ireo efa toky sahady. Ho an'ireo olona ireo fa nahoviana no angataka izy, ary nahoviana no hiantso anao izy, dia hiaino azy ianao. Fifaliana ho anay no mandrehan'izany Jesosy. Toa tahaka nefa mieritreritra azy zay hoe tsy hisy zavatra ho sarotra tsy ho resinay, ary efa mahatoky sahady zay hoe ninona hitranga amin'ny fiainanay dia ny Andriamanitray tsy mba lalo talovana ny sofiny famahare dia miaino anay. Jesosy eo arak'izany Jesosy. Raha androm-pifaliana androany, ingane izay rehetra angatahany aminao mba omenao azy raha araka ny sitraponao Jesosy. No mangataka vavaka ho an'ny tokantrano, fa miainga ao anatin'ny tokantrano tokoa man Jesosy. No anehoana no mampanomponao, no anehoana n'izany fiadanana ao anatin'ny tokantrano izany. Tahio ireo Jesosy mba hanana n'izany fiadanana izany, mba ho tanteraka amin'ilay hoe tokantrano fiadanana. No mangataka fahendrena Jesosy. Ataovy ao anatiny ny fatahorana anao, fa mifatahorana an' Jehova ny fiandoham-pahendrendra. Ary na iza nangataka fahasalamana tamin'ity androany ity, ny teninao raha teo Jesosy, efa hainao ho an'ny mahazo azy, fahasalamana ho an'ny nofony rehetra. Ataovy mazoto mihinana sy mandray ny teninao izy. Zay vavaka rehetra nasanatray teo Jesosy inonay fa henonao arova alianao zany. Ary na inona tsy voatakay, tsy voatonona azy, fantatray fa ny teninao dia marina hoe na tsy mangataka ary zay, efa fantatry ny rainay izay tokony ho anay. Sotra Jesosy. Amen. Mazoto toerana tompo. Sotra tompo. Ny teny voalohany indrindra aloha dia ny mpitandrina sy ny toneta amin'ny Taninanandrano sy ny mpiara-miasa amin'ny rehetrarehetra dia faly manolotra anareo
an'izao granita tsara tare amin'ny fiangonantsika izao teka ho antsika ho any jesosy tsika amin'izany sotra tsy maintsy manambara aminareo aloha fa ny vola azotsika tamin'ny heriny androany ho an'ny granita izao a dia natratra 33 749 100 ariary na 168 745 500 francs teka ho any jesosy tsika amin'izany sotra to ny angatantsika aminareo a dia ny mba andefitra kely ihany tsy indraindray ary mihera aminareo a izao misy poto anankiray misy granity io tsara io aminareo sa ratsy somary maintimainty izy io ohatra ny maizimaizina aminareo sa mety atsaka ny tanan'izay hoe mety io a sasany manao hoe ohatra nizako atao fotsifotsy kokoa atsaka ny tanan'izay atao fotsifotsy kokoa ohatrany nasiana lalitra fotsiny aloha ngamba ho fotsifotsy a dia na istiany no atao maintimainty sisa atao fotsifotsy tao hitanareo a mpiandraikitra zany ry havana fa tsika mahalala an'izany sotra nareo mbola mitoy fanaovana an'izany hitanareo fa hatramin'ny alitara zao fa dia tena hafa misy tena hafa ianareo moa tsy mahita ny lavitra be ihany fizay aty dia tena mahagaga mi fa tena mahita zavatra tena mahavariana mihitsy misaotra antsika ny fiangonana rehetrarehetra izy boky volamena atolotra antsika eto amin'ny anniversaire mahay manatona zany boky volamena zany ianareo a misy ny anaranareo a vola ataonareo a ny misy resu a omena anareo mitoy foana zany mitoy foana mandra-pahavitany fa mesaka ary za mino fa tena mankasitraka zao zavatra vitantsika izao a Andriamanitra ka dia misaotra antsika rehetrarehetra anatin'izany krismasy tsika izao amin'ny alarobia izao a manomboka amin'ny 5 dia isy amin'izay a ny krismasy ny sampana fandokafana amin'ny 5 mandalo ny fiainanareo olona ompitoroteny teo mandalo ary nampahitany jesosy ary a ampetrehitra antsika rehetrarehetra androany dia nandevona ontsika rehetrarehetra amin'ny toerana anankiray dia sokatra ny fasana napetraka ny razana onona dia dia gagabe ony am'jery azy tia ny fasanay ole olona itsy ny dadabenay mitsika be mihitsy ohatran'ny olona velona ao am-pasana ay ry ny zanako ay ry ny dadako ay ry ny vadiko varina mihitsy a mijery an'izany hoe tsy miova fa ohatra ny voamaly zany rehetrarehetrarehetra zany tsy nahita olona ny tomany a fa lasa nieritreritra fotsiny hoe andray ohatra ny voamaly zany rehetrarehetra zany misokatra koa noho ny anay dia misokatra daholo ny fasana rehetrarehetrarehetrarehetrarehetra dia samy mijery daholo tsika rehetra andray reto olona tanotaty fasana tsy nisy niova fa tsara tare daholo ohatra ny izy vovo eo no nalevona todika tamiko jesosy ka nyteny hoe lazao ny olona rehetrarehetra fa mandalo ny fiainana ohatra ny voamaly
mato ny dada ohatra ny voamaly, mato ny dadabe andray io mitsika be ao am-pasana io tsy rava mihitsy ny endriny ohatra ny voamaly, 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 voamaly. Tahaka an'izany tsika io zozy. Iza moa tsy nahatadidiny hoe mba ahoana hoe zany tamin'ny folo-fahakely dia lazain'ny olo izy be lelo kely io tamin'izany io sariny dia me eo ianao io ve sariny eny taloha ary eny na mba tsaroanao dia samy mery milaza daholo zao mba tsaroako. Ny tsipona taina koa teny amin'ny tany fony zanan-dady mba hatadidinao zany kakakakany misy ohatra ny voamaly daholo izany. Tamin'ny andraisana katekomena ohatra ny voamaly na dia efa antitra ohatra zao ary tsika mbola tadidy daholo. Nandraisana mpiandry ohatra ny voamaly gaga anao mieritreritra hoe mandalo ny fiainana. Tiany Jesosy olazaina amintsika dia zao na dia izy aza 2 taona lasa zay naterahanyity tany ity fa isaky ny krismasy tsika dia mahatsiary foana ohatra ny voamaly daholo teraka hoan'i Jesosy. Nisy ony nomagy, nisy ony ny miaramila, misy ony fifaliana lehibe dia lehibe dia lehibe. Tonga amin'izay ny olona nanenjika azy, nanombo azy amin'ny azy fijaliana, maty ohatra ny voamaly daholo zany amintsika rehetrarehetrarehetra. Amin'ny tiano lazaina dia zao ihany mandalo ny fiainana mba vitanao ve ozy ny adidy rehetrarehetra napetrako taminao. Misy antony daholo ny nametrahana antsika eto amin'ity tany ity. Vitanao ve zany? Mandalo amin'ny fiainana sovariana fotsiny amin'izao fiainana tany zao ianao tady vola, tady arena fa le mandrakizay adininao. Mandalo ny fiainana tovy an-tsainareo zany. Inona ny tsy vitako Jesosy? Ino tenenako foana alohan'ny faran'ny taona araka ny tenin'ny mpanao salamo hoe tsara ho Andriamanitra. Ataovy tahaka miditra fitsarana daholo tsika. Raha afaka tsika tamin'ny herintaona faly, tena faly. Ty taona ty indray avy ny devoly, tsy nahavita ninoninona ianao, tsisy vitanao zay nampanaovin'Andriamanitra anao, dia midobodoboka ny fo hoe ahoanandray ary zany Andriamanitra tsara ho ary inona hono ny adidy napetrak'Andriamanitra aminao eto amin'ity tany ity. Samy mieritreritra, samy mieritreritra. Raha mpianatra ianao, mpianatra, faly ianao. Vita amin'ny fianaranao, faly ianao. Nahita asa tsara ianao, faly ianao. Zay ve ny lan'Andriamanitra ny fahaizanao, ny fahalalanao? Hoentin'Andriamanitra ho tsaraina amin'izany ianao. Amin'ny fitsarana dia misy ny atao hoe liberté provisoire, LP. LP fotsiny tsika rehetrarehetra hoe afaka fa le fotoana tena hitsarana antsika tsy afaka mihitsy zany. Samy mieritreritra zay ny tedy
fa mandalo zofenan'ireo sotrato anao fanatitra amin'izay aritsika anao fanatitra ho anao a Jesosy inona ny lanao am'izany inona ny didiko takinao am'izany inona ny didy tsy vitako samy mieritreritra daholo sotra tompoko eona amin'Andriamanitra eto amin'ny alitara masintsika samy mitehitratra daholo hoe Jesosy tsara ho aho sotra tompoko rakina voalohany sy faharoa araka ny fomba ny procession rehefa avy eo indray a fanatitra velona ankasitran'Andriamanitra be le didy tokony ho tanterahana izy amin'ireo a no anjara aminao sy mamem-pifaliana no ankasitrahana indrindra amen.
surakazo zay ataony ambila hananganany hanao lombaova dia mbola manonona trano ny fahasoavan'ilay Andriamanitra ray sy ny fiadanan'i Jesosy Kristy Tompo ho amintsika tsirairay avy ary miarahaba-tsika ihany koa nahatratra ity andro alahady fa 7 ny volana Desambra taona 2022 ity. Toy izao indray raha eto amin'ny fiangonantsika ny mpitandrina ny tonia ary ny Fiangonana FPVM Foibe reny Taninanandrano dia maneho fisaorana antsika rehetra tamin'ny alahadin'ny ankonana 30 Novambra lasa teo. Izany dia nazahoana vola 33 749 100 ariary na 168 745 500 FMG. Avy amin'ny F7 fifaliana ho an'ny Fandraisana sampana eto amin'ny fitandremana FPVM Taninanandrano manasa antsika rehetra mpiara-mivavaka ho tonga hanatrika ny fitaopan-kalazana ny fahaterahan'ny mpamonjy fa mpamonjy niteraka ho anareo anio ao an-tanànan'i Davida dia Kristy Tompo Lioka 2:2-20. Toy izao ny fandaharam-potoanany amin'izany: Alarobia 10 Desambra fanokafana, alakamisy 1 Desambra vondron'ny mpampianatra, zoma 12 Desambra afafy, sabotsy 13 Desambra tabita Nehemia, alahady 14 Desambra fefy, alatsinainy 15 Desambra lampy, talata 19 Desambra gaetam, ny alarobia 17 Desambra katezo, alakamisy 12 Desambra SL4, zoma 17 Desambra STKVM, sabotsy 20 Desambra kateza, alahady 12 Desambra sa, alatsinainy 12 Desambra fanantenana, talata 13 Desambra mim, alarobia 14 Desambra CFF, ary ny alakamisy 15 Desambra azo noely. Dia tonga foana tompoko makasitraka antsika rehetra. Avy amin'ny Braon Dekona filazana momba ny herinandro mialohan'ny alahadin'ny dekona ary fantatsika fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa ahasoa izay tia an'Andriamanitra. Romanina 9:20 tapany A. Herinandro ny fahasalamana ny loha hevitra, fanokafana sy fitondranam-bavaka ny herinandro ny sabotsy 9 Desambra amin'ny 2 ora, fanaovana solonify alatsinainy 20 Desambra hatramin'ny sabotsy 13 Desambra, consultation 5 000 ariary, empreinte 7 000 ariary, fianarana soratra masina dekona miamin'ny fahasalaman'ny vahoaka an'Andriamanitra izay no velabelarin'ny pasteur Iraka raha Samuelson Andreany Rina Alain, fijerena maso ny alarobia 10 Desambra hatramin'ny zoma 12 Desambra, consultation 4 000 ariary, fijerena sofina ny alarobia 10 Desambra hatramin'ny zoma 12 Desambra, consultation 4 000 ariary, fijerena tension sy diabeta alarobia 10 Desambra hatramin'ny zoma 12 Desambra, consultation 5 000 ariary, isy ny varotra isan-karazany ny alarobia 10 Desambra sy ny sabotsy 13 Desambra, glace, nem ary sambos. Ny alahady fitoam-bavaka lehibe miditra in-telo amin'ny 7 ora, amin'ny 10 ora ary amin'ny 2 ora. Ka satria efa vita ny fanatazana amin'ny fanatitra dia hiomana amin'ny procession isika. Sotra to mba hampetreritra antsika dia ataontsika mira dia hoe fantatro fa tsy tanteraka tompo nefa nanakinanao asa, zava-dehibe zany. Tsy miafina aminao ny falitoko Jesosy,
apetraka aminy zany tsangantsika anao niny andininy voalohany ihany. Vavakisika zany ny ranay Jesosy fantatro fa tsy tanteraka izay, fantatro tsara nefa dia nanakinanao asa hampafantaronay Jesosy ny tsy vitanay re nandritra ny taona rehetrarehetra hatramin'izay. Sotra Jesosy voninahitra ny ho an'Andriamanitra ihany. Halleluia. Masina, masina, masina Jehovah tompony maro, benika voninahitany rehetra. Petraka isika. Dia mitohy hatrany famakiana ny raharaha ny fiangonantsika filazana avy amin'ny katezo. Antsoina ny diakona voamera-piay ny birao sy ny komity ny mpikambana rehetra ny sampana katezo ho tonga hamonjy ny fivorimbeny sabotsy 13 Desambra manomboka amin'ny 2:00 ao amin'ny salle 316. Aoka samy mifanentana fa ny fifidianana fanavoazana ny birao sy komity ny sampana no tanterahina amin'izany. Sampana fanantenana ilazana isika fiangonana fa mitohy hatrany ny fampidirana mpikambana vaovao eto anivon'ny sampana fanantenana manomboka amin'ny 5 taona no miakatra no afaka miditra ho mpikambana mifarana ny Alahady 20 Janoary izao izany fisoratana anarana izany. Ny fotoam-pivoriana dia isaky ny Alahady manomboka amin'ny 2 sasan'ny tolakandro ao amin'ny efitrano 318. Ny sata fototra ijoroan'ny sampana dia ny mifady sy ny miady amin'ny fitorohana ny zava-mahadomelona koa manantena antsika izay tsy mbola anatin'ny sampana ho tonga amin'ireo daty ireo. Avy amin'ny sampana tabita Nehemia, ny sampana tabita Nehemia dia miantso ny vahoaka an'Andriamanitra mba hanotrona azy ireo amin'ny Krismasy ny 17 volana Desambra manomboka amin'ny 9 latsaka fefany ariva ao amin'ny 4e etage. Manantena ny fahatongavanareo maro ny sampana tabita Nehemia. Avy amin'ny sampana vondron'ny mpampianatra, ny sampana vondron'ny mpampianatra ihany koa dia faly manasa antsika fiangonana rehetra ny hanatrika ny Krismasy izay nampitondraina ny lohateny hoe Krismasy fananganana. Izany dia ho tanterahana ny alakamisy 12 Desambra izao manomboka amin'ny 5 ora sasany ariva, koa dia manasa antsika rehetra hanotrana sy hanoana ary hitondram-bavaka ny vondron'ny mpampianatra. Avy amin'ny sampana hafafi, ny sampana hafafi dia manasa antsika rehetra ihany koa hanatrika ny Krismasy izay ataony zoma 12 Desambra izao manomboka amin'ny 5 ora sasany mitondra ny lohateny hoe izao natsangana. Ahitanao rindran-tsehatra miavaka, hira izay tena maminao sy tantara, fanentanana vavaka ho anao manokana. Maniry ny fahatongavanao fa Krismasy miavaka ho amin'izao taona fananganana ny rava izao. Avy amin'ny sampana hafafi ihany, fifaliana lehibe ho an'ny sampana hafafi ny manasa antsika rehetra mpiara-mivavaka hanatrika ny Alahady ny mpitandrina ny sampana hafafi, pasteur Iraka Ramanakatenaina Wilson Remy sy pasteur Rajaotahina Mily mivady sy ny ankohonany izay ataony Alahady fa 14 Desambra amin'ny 2 ora eto amin'ny fiangonana FPVM Taninanandrano ao amin'ny rihana faharoa. Tsarovy ny mpitondranareo izay nitoro ny tenin'Andriamanitra taminareo. Hebreo 13:17. Hery lehibe ho azy ireo ny fanotronana sy ny fanohanana amin'ny asan'Andriamanitra, maniry manokana ny fitondranam-bavaka avy amintsika.
avy amin'ny sampana mima na mpamakilay Madagasikara fiantsoana fifidianana miarahabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy antsoina isika ray aman-dreny diakonina pia komity mpivondronana eto anivon'ny mpamakilain'i Madagasikara fivondronana voalohany ho avy hanatanteraka ny fifidianana birao vaovao ho amin'ny taom-pitezana 2022 2022 ny Alahady 14 Desambra amin'ny 10 ora maraina ao amin'ny deuxième étage aorian'ny fifidianana dia isy ny fiarahantsika manala etaeta manao velomanao amin'ny anaran'ilay tiantsika. Avy amin'ny saha ilazana ny mpampianatra sary rehetra mba ho tonga amin'ny alarobia 10 Desambra ho avy izao amin'ny 10 ora hariva ao amin'ny 4e étage anokatra ny krismasy 2022 eto amin'ny fiangonana. Filazana avy amin'ny radio noho ny fatapatapahan'ny jiro tato ato dia simba ny feso mampita ny feo makeny ambony tsimbona noho izany dia misy fatapahana ny radio nanomboka ny zoma teo efa niezaka ny radio nanamboatra izany niaraka tamin'ireo teknisiana ka dia mangataka antsika rehetra hitrotro ambavaka sy hanohana ny radio hoy ny talen'ny radio. Avy amin'ny Tobomasina sy ny fiangonana famonjena eto Ambotsimeloka. Ny ray aman-dreny Tobomasina famonjena Ambotsimeloka dia manasa antsika fiangonana rehetra tapaka sy namana ary mpiara-miasa rehetra mba hanotrona ny Alahady ny ray aman-dreny Toby pasteur Iraka Sonarzety izay tanterahina amin'ny Alahady 20 Desambra. Ny fandaharam-potoana amin'izany ny maraina manomboka amin'ny 7 ora maraina ny fotoam-pivavahana sy fitondranam-bavaka azy sy ny ankohonany marina fa misy lavantim-bokatra. Ny hariva fideranan'Andriamanitra iarahana amin'ny afafi Foibe Taninanandrano marina fa misy ny sakafo amidy ny maraina sy ny atoandro amin'ny vidiny mirary isy 7 zaraina eo am-bavahady amin'io andro. Reto kosa indray ny zanaky ny fiangonana iroso amin'ny fanorenana ny tokantrano masina. Marina fa ny mariazy izay ho tanterahana hatramin'ny asabotsy 20 Desambra ihany no hovakiana eto amintsika androany noho ny hamaroan'ny fanasana izay tonga eto am-pelatanana. Andriamatora Solofomanana Bertrand, Ramatora Soamanantena Voangy Also Andaniny, Andriamatora Jaonarson, Ramatora Andriamady Lalaniaina, Andriamatora Fanomezantso, Ramanarivo Bernard Gabriel, Ramatora Jaonarson Lala Rachel Ankilany, dia faly manasanareo amin'ny fanamasinana ny fanambadian'ny zafiny ny zanany, Rasolofomanana avitry ny aina sy Rafanomezantso Jaonarson avitra ny aina. Izay ho tanterahana eto amin'ny ao amin'ny fiangonana FPVM mandrondra fahasoavana ny alakamisy 20 Desambra amin'ny 10 ora maraina. Ramatora Zafindrakoto Lalasoa ny Irina sy ny prêtre-po aminy, Ramatora Zafindrakoto Miamina Soananahary Andaniny, Ramatora Mavomanana Saolsoa, Andriamatora Andriamaolzao Rivoniaina, Ramatora Bebiary Manana Tinasoa Ankilany dia faly manasantsika anotrana fanamasinana ny fanambadian'ny zafiny ny zanany Razavy Arson Miamina Andrianina sy Andriamaolo Tina Valsoa izay ataony sabotsy 13 Desambra eto amin'ny fiangonantsika amin'ny 10 ora. Ramatora Tsimandresy Rija, Ramatora Soary Malala Andaniny, Andriamatora Koto Arson Olivier, Ramatora Koto Malala José Sylvia Ankilany dia faly manasanareo anotrana amin'ny fanamasinana ny fanambadian'ny zanany Ratsimandresy Adrien sy Rakoto Arson Tiavana izay ataony sabotsy 13 Desambra eto amin'ny fiangonantsika amin'ny 12 ora atoandro. Ramatoa Yvonne Lydia Andaniny, Andriamatora Mazavason Rakotonirina, Ramatora Arlalao Norso Ankilany dia faly manasantsika natrika ny fanamasinana ny fanambadian'ny zanany Luciano Siasana izay atao ny Alahady 14 Desambra amin'ny 7 ora ao amin'ny chapelle Saint-Ignace Ivandry. Ramatora Aljaona Raharymalala Body Voahirana Andaniny, Andriamatora Andria Tsiferana Jaona, Ramatora Artina Pauline Ankilany dia faly manasantsika anotrana ny fanamasinana ny fanambadian'ny zafiny ny zanany Andriambola Malala Ony Aliravaka sy Artina Saoby Liantso izay ataony zoma 7 Desambra eto amin'ny fiangonantsika amin'ny 7 ora maraina. Randria Mananjara Coco Coris, Raharimanitra Lalaina So Priska Andaniny, Rakoto Malala André, Randria Mapandry Ravelo Arso Ankilany dia faly manasanareo anatrika ny fanamasinana ny fanambadian'ny zanany Randria Mananjara Kevin Coris sy Malala Tina Rova Mbiny Fitiavana Sylvie izay ataony zoma 7 Desambra eto amin'ny fiangonantsika amin'ny 10 ora maraina. Andriamatora Manatsoa Arifenitra Andrianjao, Ramatoa Andria Masonoro Clara Andaniny,
Andriamatora be Arson Mamso Samuelna Eric Marcel Ramatora Kotobe Antry ny aina ankilany dia faly manasanareo anatrika amin'ny fanamasinana ny fanambadian'ny zafiny ny zanany raha manatsoa misaina feno hery sy raha be Arson nomena mamy aina fitiavana izay ataony sabotsy 20 Desambra ao amin'ny fiangonana FPVM Moramanga fitiavana amin'ny 10 ora sasany maraina. Raha Zafindrasata Jean Charles raha vao ary manana zana amin'ny miandro soa andaniny raha fiononana Stephenson raha voniaro soa voanginirina tantely ankilany dia faly manasantsika anotrana amin'ny fanamasinana amin'ny fanambadian'ny zanany raha tolo Janahary Sarobidy sy Andriano Tiavina Finaritra Stefane izay ataony sabotsy 20 Desambra eto amin'ny fiangonantsika amin'ny 10 ora. Monsieur Rakotoary manana Herjona, Madame Ratia Ray Aingotaina Sylviane andaniny, Monsieur Andrianandrasana Lucien Norbert, Madame Vololiniana Saondra Artina, ankilany dia faly manasanareo anotrana amin'ny fanamasinana amin'ny fanambadian'ny zanany, Rakotoary manana ny finoana mahery sy Andriatiana Felantso Judi, izay ataony sabotsy 20 Desambra eto amin'ny fiangonantsika amin'ny 12 ora. Andriamatora Andriamialy Sohery, Ramatora vao ary malala Simonette andaniny, Andriamatora Janahary Tefy Ramatora Barjoelina Laingonirina volony aina ankilany dia manasantsika anatrika amin'ny fanamasinana amin'ny fanambadian'ny zanany Randriamialy Soandry sy Ranomenjanahary Finaritra Valsoa izay ataony sabotsy 20 Desambra eto amin'ny fiangonantsika amin'ny 12 ora atoandro. Raha misy mahita ny tsy mamety ny fanamasinana ny sasany amin'ireo fanambadiana ireo dia aokisy ampandreny Ray aman-dreny Mpitandrana filazana manjo. Randria Mifidy Charles Lola mpiandry promotion ainany fetra dia nodimandry rehefa nampindraminy anay nandritra ny 12 taona hoy ny zanany 5 mianadahy izay solotenany Rabe Arsotaina Lalaina sy Randria Mifidy anitra nantenaina ary ny fianakaviana manontolo ny nofiny dia efa voalevina ny zoma 5 Desambra tao amin'ny fasandrazany eny Ampahitrosy Akady Vorobe. Raha Rivson Andrianaivosoa loolona mpiandry promotion fiainam-baovao dia nodimandry ny alarobia 3 Desambra teo amin'ny 17 taona ny hoy ny vadiny raha vao Meliary Noro Marie Joséphine Christiane promotion fiainam-baovao ny zanany ary ny fianakaviana manontolo ny nofiny dia efa voalevina ny zoma 5 Desambra tao Ambohidravaka Ambika Ambatofahavala. Rakotondrasoa Prinsia Miora mpiomana dingana voalohany dia nodimandry ny alatsinainy 2 Desambra rehefa nivahiny 70 taona teto antany hoy ny rainy ny zanany izay solotenany Ramahandrosoa Prinsia Joana mpampianatra sekoly Alahady ary ny fianakaviana manontolo ny nofiny dia efa voalevina ny alarobia 3 Desambra ao miady anandriana alarobia Ambatomanga. Fisaorana ny zanany ny zafiny ny fianakaviana manontolo dia maneho etoana ny fisaorana ny Dada Randrenatoandro tonian'ny fitandremana Taninanandrano fifoazana Taninanandrano promotion ainany fetra promotion lafividy promotion fiderana 2 promotion ziona mioby promotion plazany marina ny fikambanany degona ny vomerany katekomena ny piantsa fiderana Foibe ny afafi ny CFF ny sa mpampianatra dingana 12 piara mivavaka tapaka sy namana rehetra izay tonga ny dodododina ampahery sy nampitraka ny fianakaviana tamin'ny namoizany ny malalany Randria Mifidy Charles na Tonton Fidy. Andriamanitra manakarepasoavana ny amaly fitianareo tamin'ireo soa rehetra vitanareo taminay makasitraka indrindra tompoko ialana tsilo an'ireo izay tsy tratrantso noho ny afenondrano be loatra. Andriamanitra tompony fampiononana ny ampionareo fianakaviana tramanjo ireo dia toy izay indray ny raharaha teto amin'ny fiangonantsika iroso amin'ny famakina ny voady. Ho amintsika rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray Jesosy Kristy Tompo. Araka izany ary dia hovakiana reto voady voady masina sy fijoroana vavolombelona atao ndray mpanompon'Andriamanitra. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra anao zay Jesosy noho ny fitiavanao anay sy ny fiahinao anay dia misaotra Jesosy dia mangataka aminao zay Jesosy mba ho tanterahanao ny fangatahanay anao ny écho izay sarosarotro ny soratra dia ho tahinao ny fiainanay manolotra vola izy 9,000 ariary mitsitsara toy izao 2,000 ariary ho an'ny dada 2,000 ariary ho an'ny sary sy 4,000 ariary ho an'ny sary sy ny feo. Misaotra Jesosy. Amen.
misaotra anao zay Jesosy fa ity indray ny anjara tamin'iny volana iny dia atolotra eo anao ka dia misaotra fa mifona aminao zay ka dia mba tahio koa ny asanay Jesosy ny tokantranonay ary dia mba omeo fahasalamana zay Jesosy sy ny fiainam-panahanay dimy mianaka manolotra vola izy 3 alina ariary ty dia nofy anambarana izany dada rehefa aveo nanolotra vola 2 ariary iro Jesosy ny ampahany tamin'izay nomenao anay ka dia mangataka aho mba hitahinao hatrany ny asa fidiram-bolanay sy ny tokantranonay manolotra vola 4 alina ariary misaotra anao zay Jesosy tamin'ny fitatananao ny fiainanay tamin'ireo fitahina marobe zay nomenao anay ary dia mbola apetraka eo ampelantananao mandrakariva ary dia momba anay Jesosy ampahafolo-karena 5 alina ariary misaotra be deabe Jesosy tamin'ny fahasoavana zay nomenao anay ary dia mangataka hery sy tanjaka ary fahasalamana ankiniko aminao ny toyan'ny raharaha momba ny asako ary dia tahio ny zanaka manjafiky rehetra sy ny fiainanay rehetra dia mbola apetraka eo ampelantananao amen manolotra vola ho an'ny dada Ergizy 2 alina ariary ho an'ny mantra 2 alina ariary fitambaran'izany 2 alina ariary Jesosy ity indray ny rakim-pisaorana atolotra ho anao noho ny fahasoavana sy ny fitahina zay nomenao anay sy ny ankohonako manolotra vola 3 arivo sy 2 alina ariary atolotra ho anao ty Jesosy misaotra indrindra Tompo amen misaotra Jesosy fa dia vita soma tsara indray ny fanatotosana ny rarahanay ka dia mba atolotra ao ampelantananao ny tokantranonay mba ho tokantrano sambatra eo ambany fahasoavanao anay izany manolotra vola 4 alina ariary ataovy ny tranoko ianao ka dia akasitrahako izany ka dia indro zay Jesosy manolotra vola 2 alina ariary ho an'ny fanatanterahana ny granita fa ny fahasoavan'Andriamanitra ny natoy izao anay sy ny ankohonako ka dia faly zay Jesosy misaotra anao fa nahatratrarana indray ny izao fandraisana fanasan'ny tompo izao ka dia manolotra fitahina ho anay isan'andro ary dia mamakivaky indray ity volana vaovao ity izahay Jesosy dia mba ho feno fisaorana aminao ary fitahina avy aminao anay izahay manolotra fisaorana anao zay Jesosy manolotra vola 2 alina ariary ka 2 alina ariary ho an'ny dada 2 alina ariary ho an'ny granita ny fiangonana apetraka eo ampelantananao mandrakariva ny fiainanay amen misaotra anao zay Jesosy fa dia mbola ny tantaninao sy ny vombinao indray ka sy izay mianakavy kely ary dia mangataka aminao izahay Jesosy anao fanadinana ny zanakay dia apetraka eo ampelantananao sy atolory saina sy fahendrena mba ho lohany fa tsy ho rambony ka dia manolotra ampahafolo-karena 5 arivo sy 3 alina ariary atolotra ho an'ny sary sy ny feo eto amin'ny Taninanandrano anniversaire ny Maxion Tsong Saintia 24 novembre 2025 Maxion Tsong Chania 23 décembre 2025 voninkazo ho an'ny altara rahetsy ariary misaotra Jesosy amen tsy misy soratra 5 arivo sy 2 alina ariary fetin'ny ankohonana 2 alina ariary ampahafolo-karena 2 alina ariary Jesosy mba misaotra anao sy noho ny fitahina sy ny vombininao izahay ary dia nomenao tanjaka sy hery manana ambiampy ka dia tsy saraka aminao hatrany hatranany ny izahay Jesosy dia mba tahio ihany koa ny fahavitan'ny dépôt de dossier tany amin'ny campus ary amin'ny 13 décembre ny entretien ako dia mangataka Jesosy mba ianao no hiasa ao anatin'iny fitaovana fotsiny ihany ny mpanomponao izao ary dia azo ny lava dia lava izy ty ka dia apetraka ao ampelantananao mandrakariva Jesosy ny fiainanay sy ny fanondriko hianatra any France nanolotra vola izy dia 2 alina ariary ho an'ny fanatanterahana ny granita ny fiangonana dia mangataka vavaka mba ho tafatsangana ny ara-pitiavanay manolotra vola 2 alina ariary misaotra anao zay Jesosy noho ny fitahinao sy ny fahasoavana hatrany hatrany zay natolotra ao anay tamin'ny asa enao ny vavaka sy ny vavakay sy keny ary dia mankasitraka Tompo Jesosy mba homeo ny fahasalamana ary dia ameso fahasalamana koa René ary mba ho sitrana soma tsara koa ny kohaka ary dia mba tahio ny tokantranonay Jesosy manolotra vola 2 alina ariary ho an'ny dada 2 alina ariary ho an'ny mahantra ny fiangonana fitambarany 2 alina ariary rakim-pisaorana sy rakim-panorenana vola 5 alina ariary anamboarana ny fiangonana mankasitraka indrindra be deabe Jesosy
tamin'ny fitahinao anay nandritra ny taona iny ary dia mbola apetraka mandrakariva ampelantananao ny fotoana rehetra sy ny fiainanay mianakavy kely ary dia atolotra fankasitrahana anao ty Jesosy misy vola kely efatretsy ariary izay ezaka granite eto amin'ny fiangonana. Mbola misaotra be deaibe sy mideranao hatrany hatrany zay Jesosy no ny fitahinao manolotra vola 10,000 ariary ho an'ny dada Ranjena atoandro, 10,000 ariary ho an'ny mahantra eto amin'ny fiangonana. Jesosy aiza vela hiala aminao mandrakariva izay ninninna olana sory amiko teto ny ankiviana Jesosy engane ka dia ampy ny fitiavanao anay sy ny fahasoavanao ka dia tsy erikerika intsony izay mangataka aminao zay Jesosy mba hitoejaza manolotra vola izy 2,000 ariary. Lava de lava misaotra betsaka Jesosy Andriamanitra rainay sambola no anomenao fahasalamana sy tombonandro afaka manohy ny fiainanay izahay. Mangataka izahay Jesosy mba ny amelanao ny amindranao fo ny fianakaviako andaminanao ny fiainana isan-karazany satria mikorotana noho ny fisarana aminao. Esory aminay zany Jesosy ary dia vao amin'ny tananao masina izahay amin'ny gejan'ny fahotana. Mangatabavaka aminao zay Jesosy ilamina ny fiainanay ho amin'ny hoavinay tsiraray avy ary dia mangataka ilay hira hoe ry zaza-piodina tompoko raha azo atao manolotra vola 10,000 ariary. Misaotra anao zay Jesosy noho ny fahatratrarana ny zanako amin'ny anniversaire ny androany 7/12/2025 any ampitany ary dia mangataka fahasalamana ho azy sy mba tsy irerene izy amin'izany manolotra vola 2,000 ariary ho an'ny voninkazo ny altara. Misaotra betsaka Jesosy amen. Misaotra betsaka Jesosy tamin'ny fitahina izay nomenao anay ary dia mangataka aminao zay Jesosy mba hitaridalana aminay sy ny fitezana amin'ireo ankizy nomenao anay ary dia manolotra vola 200,000 francs omena ny mahantra ny fiangonana na 4,000 ariary. Tsy misy soratra 10,000 ariary, tsy misy soratra 2,000 ariary. Ampafolo karena mangataka vavaka mba ho tafatsangana ny rava rehetra eo amin'ny fiainanay manolotra vola 2,000 ariary. Rakim-pisaorana Jesosy misaotra anao tamin'ny famindrapo sy ny fahasalamana sy ny fitiavana ary ny fitahina izay nomenao anay anompanao mandrakariva ampifaliana foana izay Jesosy fa ireo ady sy fitsapana dia matoky anao izay satria ianao no mitaridalana anay amin'izany manolotra vola 2,000 ariary ho an'ny dada Ranjena atoandro. Voady masina misaotra anao foana za Jesosy dia mbola misy na dia mbola misy aza ny olona zay tsy miafina aminao, ny olana zay tsy miafina aminao. Manantena aminao zay Jesosy fa tsy maintsy mandresy miaraka aminao. Manolotra vola 2,000 ariary atolotra ho an'ny fiangonana any Lakaka. Misaoran Jehovah ary fanahiko ary zay rehetra atao anatiko. Misaoran ny naramasina ampafolo karena volana Novambra vola 10,000 ariary mitsinjara toy izao ny 10,000 ariary ho an'ny dada Erzizy, ny 10,000 ariary ho an'ny pasteur José Alain, 10,000 ariary ho an'ny pasteur Miora, 10,000 ariary ho an'ny pasteur Anjato fitambaran'izany 10,000 ariary. Anniversaire 10 novembre 2024 feno 420 taona izany ary dia mangataka vavaka fa anao examen amin'ny alarobia izao ary dia mangataka tsodrano avy amin'ny sy ny fikasana ndray fikasana rehetra izay ho atao amin'ny 2026 ho avy izao. Misaotra Jesosy ary dia manome aja sy dera ho anao izay solom-boninkazo 2,000 ariary. Jesosy malalo tsy mitsahatra sy misaotra sy midera ary mame voninahitra anao mandrakariva izahay. Ity indray Jesosy misy ampafolony tamin'ny volana Novambra iny 2,000 ariary ka ny 2,000 ariary ho an'ny dada, ny 2,000 ariary ho an'ny kamboty any ampahitrizina. Jesosy misaotra anao ny zavatra rehetra zahay matoky anao foana ary marina ny teninao ity misy vola kely Jesosy 2,000 ariary ho an'ny dada Ranjena atoandro. Misaotra Jesosy amen. Jeremia 15:19 rehefa lasa tany amin'ny fiangonana hafa ny zanako nandritra ny 4,000 taona dia niverina ho FPVM indray izy ankehitriny dia afaka concours ary rehefa manomboka ny formation any amin'ny NCAM. Dia misaotra indrindra Jesosy any amin'ny zava-dehibe natolotra ho anay izany. Manolotra vola izy 2,000 ariary ho an'ny mahantra.
voady masina fisaorana misaotra be dehibe indrindra Jesosy noho ny amin'ny fitiavanao anay satria tsy afa-baraka zahay nomenao famindra-po isan'andro mangataka izay Jesosy mba hiasanao ny fiainanay ka dia na inona zavatra misy alefa Satana dia tsy ho aminay izany. Misaotra betsaka Jesosy manolotra vola 2 alina ariary ho an'ny dada Randrena atoandro dia mangataka vavaka mba ho vita ny trano any manjaka andrina any. Misy mangataka hirankio izy 185 Jesosy mpitarika endry raha azo atao tompoko. Misaotra betsaka Jesosy nositranonao niteraina mandrakizay ny anaranao. Manolotra vola 2 alina ariary ho an'ny fifoazana, 2 alina ariary anamboarana ny fiangonana. Amen. Fitambarany 2 alina ariary. Tsy misy soratra 2 alina ariary. Voady masina Jesosy misaotranao tamin'ny zavatra rehetra izay nataonao tamin'ny fiainako. Jesosy mamindrafo amiko indro misy vola 2 hetsy ariary ho an'ny Soarzette. Sotra Tompo. Amen. Tsy misy soratra 7 sy 2 alina ariary. Misaotra betsaka Jesosy fa vita ny soutenance M2 ny zanako. Jesosy mba mbola misy ny fanampiny mbola tsy tonga fa miandry anao izahay. Manolotra vola 2 alina ariary ho an'ny granite ny fiangonana. Misaotra betsaka Jesosy fa voaray ho isan'ny mpiray latabatra taminao zanakao ary terizy mandrakariva eo ampelantananao Jesosy mba tsy ho solafaka. Manolotra vola izy 2 alina ariary ho an'ny granite ny fiangonana. Raha mpisaorana 2 alina ariary ho an'ny dada. Misaotra betsaka Jesosy fa dia niara ny asa tamina hatrany ianao voninahitra ho anao irery any. Amen. Vola 2 alina ariary. Misaotra sy mankasitraka noho ny amin'ny fitiavanao sy mifamindra-ponao nahatratra izao volana Desambra zao indray Jesosy mifona aminao Jesosy fa ity indray ny ampahan-kely mba vitako anaovana ny asanao ho an'ny granite dia 2 alina ariary. Ity indray Jesosy misy ampahafolony tamin'izay nikaramako nomenao ahy anaovana ny tranonao izany 2 alina ariary dia mangataka mba hositranonao ny mamanay sy ny kohaka eo aminy. Dia manolotra vola izy 2 alina ariary. Misaotra Jesosy. Amen. Tsy misy soratra 5,000 ariary. Raha mpisaorana 2 alina ariary. Misaotra Jesosy fa dia nahavotanao ary nesoronao tokoa tsy mbola mbola eo ampelantananao izahay dia vita ny opération anono dia raina Jesosy mandrakizay ny anaranao. Misaotra Jesosy manolotra vola 2 alina ariary. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery any fa totosa somatsara ny vodiondrinay ary dia soratra ary indrindra ny fanamasinana fanambadiana mbola apetraka eo ampelantananao foana izany sy ny tokantranonay ary ny asa mandrarahanay rehetra ianao no hanome ny banga rehetra amin'izany. Vola 3 alina ariary ho an'ny pasteur Maefa. Ity indray Jesosy ny ampahany tamin'izay nomenao anay ka dia mba raisy fa vokatry ny foko izany ary dia mba arovy hatrany hatrany izay Jesosy dia atazony foana eo anatrehanao ary dia taio ny ankohonako indrindra ilay mpanomponao any Fransa any. Manolotra vola 2 alina ariary ho an'ny dada RGJ. Misaotra Jesosy. Amen. Misaotra Jesosy tamin'ny zavatra rehetra izay nataonao tamin'ny fiainanay. Vola 2 alina ariary atolotra ho an'ny pasteur fanantenana. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery any. Misaotra betsaka Jesosy tamin'ny fitahina tamin'iny herinandro iny ka dia misy matoky ny fitatananao ny fiainanay izay iny misy ampahan-kely mba hanaovana ny granite ny fiangonana. Vola 2 alina ariary. Misaotra Jesosy. Amen. Miarabanao zay dada mifonako noho ny dia mialatsiny indrindra fa dia sarosarotra ny soratra. Manolotra vola izy 2,000 ariary. Ny tompo mafantatra an'izay rehetra tery tao anatin'ny fonao. Misaotra betsaka Jesosy noho ny fitondrana sy ny fitantanana amin'ny fiainanay ka dia mbola kinkifenao eo ampelantananao Jesosy ny fiainanay sy ny fikarakarana rehetra. Ity indray Jesosy ny ampahafolo ny karamako atolotro anao tamin'ny volana Oktobra sy ny Novambra teo. Vola 120,000 ariary ho an'ny pasteur dada 40,000 ariary, pasteur fanantenana 40,000 ariary, fiangonana 40,000 ariary. Tsy misy soratra vola 80,000 ariary. Ampahafolo karena tamin'ity herinandro ity ambino hatrany hatrany ny tsenantsika Jesosy manolotra vola 2500 ariary izay anaovana ny karoan'ny fiangonana na ny granite. Ho atolotra ho an'ny sary sy ny feo 5,000 ariary.
ho an'ny solna granite dia 20,000 ariary. Rako mpisaorana akino am' Jehovah ny lalanao fa izy no anao izany. Misaotra be deabe Jesosy ny tantananao ny diako tany Senegal sy tamy Maurice, ary dia maneho ny voninahitra ao ianao tam'izany ka dia mamindra fo amiko Jesosy fa tsy tanteraka ao tsy nanao ny sitraponao. Jesosy ianao no nyteny hoe akino an Jehovah ny asanao dia ho lavorary zay rehetra kasainao. Iny Jesosy misy vola kely tolotra ho anao 50,000 ariary mitsinjara toy izao: 10,000 ariary ho an'ny dada, 10,000 ariary ho an'ny rakambola, 10,000 ariary ho an'ny pasteur Seheno any Vatomandry, 10,000 ariary ho an'ny Mahantra, 10,000 ariary ho an'ny sekoly Alahady. Salamo 103. Misaotra Jesosy noho ny famindramponao sy ny fitantananao anay fa dia mahagaga tokoa izany fa dia nitoejaza ny mpanomponao, ary dia misaotra be deabe Jesosy fa nomenao ity ndray misy ampahafolony tamin'ny fidiram-bolanay ka dia apetraka ao ampelantananao ny fiainanay efa mianaka ary sy ny fitondrahanay anao izany. Manolotra vola 2,000 ariary ka ny 2,000 ariary ho an'ny dada, 2,000 ariary ho an'ny rez-de-chaussée na ny fanatanterahana ny granite. Ampahafolo karena tamin'ny vola azo tamin'iny herinandro iny vola 70,000 ariary mangataka vavaka mba ho tahiny Jesosy ny lalana sy ny fiainanay. Fa ny fahasoavan'Andriamanitra ny natoy izao anayky. Misaotra indrindra Jesosy satria noho ny fitiavanao sy ny famindramponao dia mbola nahatratra izao volana vaovao izao indray izay, ary dia mangataka aminao zay Jesosy mba hiarahanao aminay foana sy hanambina anay amin'ny fivelomana zay ataonay. Manolotra vola izy 10,000 ariary apahany tamin'izay nomenao anay ho an'ny dada randre natoandro. Misaotra Jesosy, amen. Ity dia nofy efa natolotra ny dada vola 300 ariary. Voady masina am'izao tamin'ny 5 décembre 27e anniversaire ny mariage dia Jesosy tehirizy mandrakariva ao ampelantananao ny tokantranonay, ary dia tahiny zanakay misaotra indrindra Jesosy manolotra vola 20,000 ariary ho an'ny dada randre natoandro. Misaotra betsaka Jesosy tamin'ny fitahina sy ny fanambinanao anay dia nametraka ny fiainanay sy ny fahasalamana eo ampelantananao izay, indrindra ny asa sy ny fivelomanay mba hitahinao anay manolotra vola 2,000 ariary. Misaotranao zay Jesosy fa nomenao asa antom-pivelomana indray, ary dia mankasitraka indrindra Jesosy iny misy vola kely ampahafolo ny karamako atolotra ho anao ho an'ny dada randre natoandro vola 110,000 francs na 2,000 sy 2,000 ariary mangataka ny hira tiako loatra ianao Jesosy amin'ny alitra kotombamonjy raha azo atao tompoko, amen. Ty koa dia nofy efa natolotra ny dady izany manolotra vola izy 5,000 ariary. Tsy misy soratra 10,000 ariary, tsy misy soratra 2,000 ariary. Anniversaire voninahitrany ho an'ny ray sy ny zanakary fanahy masina. Misaotra Jesosy fa dia mbola nomenao tombonandro sy fahasalamana foana izay ary dia mbola nomenao cadeau tsara tarebe mahitsy nahatratra ny tsingeritaona tamin'ny 4 décembre teo razafy mamonjy iany izany. Manolotra vola izy 5,000 ariary anaovana ny granite ny fiangonana mangataka ny hira 480 tompoko raha azo atao. Rako boady 10,000 ariary. Tanterao Jesosy ny vinavina ny asa ny fivelomako ary ny mpanomponao izao Jesosy fa aza rina mandrakariva mangataka hira iverina aminao tompoko raha azo atao. Manolotra vola 2,000 ariary. Mankasitraka Jesosy tamin'ny nomenao ny tombonandro anay sy ny tokantranonay, ary dia tany ny fahasoavanao mandrakariva izahay, ary dia mba omeo fahasalamana lalandava, ary dia mbola vombininao mba omeo fahendrena Jesosy ny zanako lahy, ary manolotra vola 2,000 ariary ho an'ny granite ny fiangonana. Indro apetrako aminao tompo raha mangataka izay hiry zay raha azo atao koa tompoko. Misaotra foana Jesosy amin'ny zavatra rehetra. Meteza ianao Jesosy foana ny taridalana sy ny anolo-tsaina anay. Tiako be anao ny Jesosy manolotra vola 2,000 ariary ho an'ny sary sy ny feo. Misaotra indrindra Jesosy ny amin'ny valim-bavaka be deabe izay natolotra ho anay. Taio izay Jesosy sy ny ankohonako mba ho tia sy anaja anao foana. Manolotra vola 10,000 ariary ho an'ny karoan'ny fiangonana na ny granite. Joshua 24:15. Fa raha izao sy ny ankohonako dia anompany Jehovah mandrakariva izahay. Manolotra vola 2 ariary ho an'ny Alahady ny ankohonana anamboarana ny granita ato amin'ny rez-de-chaussée. Farany misaotranao zay Jesosy noho ny fitahina rehetra ny mpamindra fo aminay ianao. Manolotra vola 4 ariary ho an'ny granita ny fiangonana dia
toy izay ry havana ny voady zay nataontsika midika fa mamaly vavaka Andriamanitra miisa tato amin'ny réseaux sociaux 75 ao amin'ny rihana voalohany 38 ao amin'ny rihana faharoa 21 ary ny rihana fahaefatra 19 ny fitambaran'izany 153 na 350 am'zato voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Amen. Entoko fanonteny taminareo any hoe rehefa alahady fandraisana dia manentsika ora kokoatsika satria mba jerena ihany le namantsika mifidirana faharoa ka dia ireto nofo reto dia raha ihany angamba no lazaiko anankiray dia amin'ny heriny dia tehiriziko tsara reto fa raha andavanandro tsika dia afaka miresaka tsara fa ny ohatr'izao tsika tsy afaka. Anankiroa ihany resahako androany. Za tata ozy nanonofy nisy vehivavy 5 miakanjo fotsy be ny 4 tsy hitako ny endriny fa ny ray maka endrika olombelona sady mitsikitsiky be tamiko. Dia zaho teo alin'izy ireo nandeha ny roso eny aloha. Izaho misarina voalo fotsy be nefa tsy misy olona na iray aza hitako. Dia tapaka teo ilay nofy dia latsinainy teo. Dia niverina indray nofo koa ny larobia fa izaho irery sisany teo sady tsy nahita niza ntsony sady nitomamy be fa mbola nisarina voaly ihany. So mamaika am'ty dia zao raha vao manonofo mihitsy ianareo fa hoe atao mariazy ao am-piangonana antsika rehetrarehetra misy lazaiko zany ka tsisy vady ao akaikinareo ho faty ianao zay, atao vetsaina mihitsy zany ho faty ianao zay. Provan'izay misy miakanjo fotsy tsara tarehy ny ray ihany naka endrika olombelona miakanjo fotsy daholo. Reo no milaza aminao hoe ahitany tsy fahitanao ianao. Sarina voalo fotsy io no milaza fa ho fatina. Noho izany manatana dokotera aika ianao fa miakatra ny tension anao. Aingana raha vao vita mihitsy ny androany dia manatana dokotera ianao. Ity le anankiray ity kambany anankiray ity farany nanofony anjeny zao bavoka ozy tamin'ny lalana rehetra zay naleko ary tsy amelany mihitsy raha tsy azony. Efa nandeha avion mihitsy ary ozy nitsoka tany amin'ny zanako any an-tafy dia iny kilo zabako fa tonga tany nanetsika fa mbola tsy tratrany marioko data fa zanako zabavo koa tena tsy tia fa tamin'izao nitokanana mpiandry teo ara dia nainviteko izy ary natsoky ampahatsorana sy ampitiavana fa tena nompaina mihitsy ary zay no nataony. Io zabavo koa dia olona mpanan-karena be multimilliardaire, olona milalao ody ratsy. Hoy ianao hoe efa mivavaka ho azy sady nanao a distance. Azafady indrindra, azafady. Io olona tsy tianao zabavonao manao ody ratsy, manenjika anao tsisy ninina azo atao afa-tsy ny manao a distance. Ny a distance tompoko tsy azo ataon'olo tokana, tsy azo ataon'olo tokana. Tandre mihitsy zay teny zay tsy azo ataon'olo tokana. Tsy maintsy maka mpiandry be dehibe ianao tsy fantanao iza mipetraka. Dia any avarabohitra itososy amin'ny 4e étage misy na nitosy ianao misy fiangonana be dehibe any FPVM dia manantana pasteur ianao vahoaka be dehibe mihitsy ny manao a distance. Vao tamin'ny herinandro iny dia efa milaza anareo fa misavatra manapaka ny lelako azafady. Misy dada rabe anankiray tena ivavahan'ny olona maro, nirazana tsy tompan'le toerana satria misy mahafantatra zany. Miompany io razana io dia io dada rabe io no milaza fa
izy mpitondra ny olona makao a dia tonga daodaholy vahoaka rehetra hatrany amin'ny faratampony ambony zany ty hatrany amin'ny farany ambany sy ny vahoaka rehetrarehetrarehetrarehetra mandro amin'ny misy an'ilay razanao hoy za hoe miakatra amin'ny 4e étage rehetra tandry fio io dadarabe io ny anankiray ary a antioliara ny anankiray a eto isan'izay tena malaza mihitsy zany razambe zany malaza mihitsy zany mahatonga ny dolo ny olona rehetrarehetra dia ny teny hoe tandry fio vahoaka be deabe tao ambony 4e étage teo a nanandrify azy tamin'ny herinandro iny hitanareo fa mivoaka Facebook zany maty le dadarabe a tena mpitaritra ny olona rehetrarehetrarehetrarehetra anompan'izay razan'izay le antioliarako dia nylasa fa maty koa io lehibe ny dadarabe zany antioliara sa rehetrarehetrarehetra zany revana tsy mety ho ara olo tokana manao a distance ento ny anarany a dia miakatra ao ambony ianao zay dia miaraka manao be deabe ny a distance fa tsy azo atao olo tokana ho a zay okary zay fa lany fotoanatsika anotra ny rakitra isika izao inona ny ira ataotsika tia atsika jesosy sa hoe jesosy tia atsika ay mara zany tsy angantsika rehetra tiako loatra iny tenarany ty fitiavana mandrakizay mampiseho aminay fony isanandro fanandro fitiavanay maniraka anjely mitsy aloha sy lasa zany fitiavana zany fa izay mitsy jesosy no tena tsy
tsy mba mahatsiaro zany nametrahanao adidy zay etỳ tany fa ohatra mamomby sofina zany no ataonay aminao fona aminao fona aminao mamindra fo aminay natolotra ho anao Jesosy zao fanatitra izao amin'ny fonay rehetra na kely iny na beny raisy Jesosy anao ny asanao zany ny antsonao anay ety na inona talentanay na inona fanomezam-pahasoavanay na inona arena natolotra ho anay anaovana ny asanao zany lanay n'izany atolotra anao Jesosy mamindra fo aminay ianao izay ny vita raisy voninahitra ao voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery ihany masina Jehovah tompony maro tsavona tany rehetra amen vavaka andraitsika misaotra Jesosy misaotra noho ny fitiavanao anay tapitra ny taona Jesosy noho ny fitahinao salama soma tsara doly noho ny fitiavanao anay misaotra Jesosy misaotra te ampafantaro anay ao anatin'izao ray volan'izao tsarao Andriamanitra misaotra Jesosy tongava ny mitokantrano tsirairay avy any amin'ny olona tsirairay avy eny amin'ny W tsirairay avy misaotra Jesosy farana ny taona hoy anao hoe andinidinika anao tahaka ny fandinidiniky ny mpiandrondronondry liberté provisoire ihany fahafahana vonjamaika homenao anay ho avy le fitsarana Jesosy ingavy anao hoe ny any W rehetra sotra Jesosy rihana voalohany ny rihana faharoa any ny fahatelo sy ny fahaefatra mpanomponao daholo zay natsoinao no menadidy menandraikitra vita ve zany asa zany vitanao ve ny asa nampanaoviko anao ianao ny mamandinidinika raha nakarary anay ny taona iny ka mitomany zay ianao malala ny dikan'izany Jesosy ary antahinao kosa ka faly zay fantatro ny endrikay miona aminao andinidinika anao sotra Jesosy nataonao koa hoe tandre ny feonao faly anenao Jesosy miresaka aminay eto hoe raha eto amin'ity toerany tianareo mivavaka ho ianao menanao mba iondrika kely aranao Jesosy azafady indrindra pitsipitsika aminao mpanomponao inona ny vitako Jesosy inona ny tsy vitako Jesosy inona ny tsy ampia Jesosy ipitsipitsika aminao am'izany izy na dia 2 minitra ihany aza tanterao ny teninao hoe inona ny tianao hataoko aminao dia ianao ny vavaka Jesosy
sotra Jesosy voarainao zany vavaka zany tsy misy devolom-pangalabavaka tsony masambotra an'izany fa ny tenanao mihitsy no ny teny hoe tsy misy maharombaka ny eo belan-tanako hiakatra any an-danitra ianao a eona amin'Andriamanitra ray Jesosy hoitany any daholo ny adalanay miditranay mampalahelo azy zany fatsangano ny tananao misy olatra Jesosy marika ny fitiavanao anay fa raha vao mahita an'izany izy dia miondrika ka natanteraka ny teninao ianao hoe na inona angatahnareo amin'ny anarako ataoko zany sotra Jesosy apetraka aminao zany fantatrao ny adresinay rehetra manana ny sely maro be ianao araka ny tantara tamin'ny nofo teo hitondra ny atokantranonay tsiraray avy mba in'olona rehetra fa farany taony zao andray anjara mihitsy ianao iresaka aminay any atokantranonay ihany mpanompo ihany mangataka Jesosy mpanompo ihany mandoalika izay manoroka ny tongotrao masina manolona anao amin'ny seza fiendriananao masina indrindra mangataka tahaka mpangataka rehetra hoe Jesosy ianao ny vavakay ianaranao ny angatana izany Jesosy raina izy eny an-danitra masinana eny anaranao ety an-danitra eny an-danitra eolainy ny anina sahazo anay ary mamelany elokay ta namelana izay meloka taminay ary mitondrana ny fakapanahy manafany amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amin'ny raisiny tsodrano ho Jehovah tompo no maro aminao rehefa nandinika ny dianao nahita ny lalanao nahita ny toetranao hitako fa maditra ianao tsy olombelona nefa ka ho toy fo mandrakizay fa noho ny amin'ny anarako dia hononika eo amin'ny fahatezerako tsy andahoanao na izany ary tsy afoy anao na dia izany ary nataonao tamiko taridalana anao anory lalana anao ary raha tia ianao olona ny aminareo tsiraray avy sotra Jesosy anao ny dery anao ny aza anao ny voninahitra mandrakizay amen voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery ihany masina Jehovah tompony maro entika voninahiny tany rehetra tanteraka tokony izany ny anarana raisiny zanaka ary ny fanahy masina petraka amin'izay tsika hiatrika ny fandraisana fanasan'ny tompo
fandraisana fanasan'i tompo farany amin'ity taona ity. Ataovy eo anatin'ny sainao foana ny tenin'i Jesosy, andao anareo a. Zany eny natonga azy teny fe mba tsarovy aho e. Ka inona amin'ny tenin'i Jesosy no tsarovanao androany? Fivoriana be tahaka an'izao ny mpianany, mba tsarovy aho. Naoviana ny mihinana sy misotra nareo. Zany hoe sakafo intelo isan'andro anao, maraina, atoandro, hariva, tsarovana foana izy. Inona nefa no tsarovana aminy? Raha ihany lazaiko anao, eo am-pisakafoanana, tiany rahako farany aminareo, mbola tsy togona ny fonon'io. Fa rehefa nyteny izy hoe andao anareo a, tahaka ny varatra anie zany opo. Mba tahaka ny vadinao zany, na le olo tianao, vao eo mihitsy ny fona, laza fa mifankaty, tena mifankaty. Afaka telo andro izy dia manao hoe andao anao a. Tsy zakanao zany. Tsy zakanao zany. Ary raha mpivady vao vita mariazy, afaka telo andro. Eny akia, andao anao a. Izay nesen'i Jesosy tsarovany. Kivotsika, mamoy fotsika, ary io ny ataontsika ty ambonin'ny tany. Ny rahan'i Jesosy tsika hanao zavatra lehibe to amin'ity tany ity.
vitanova izy zany, vitanova izy zany, hozy ianao tsy ka ianao rehefa lasako tanao zay, ianao raha tsy hitako tsony, tsy fantatro hoe akasitranao ve nataoko sa tsy akasitranao, ary ohatrany tsy miteny ianao a, dia mihemitra mba hamerina anao Jesosy androany amin'izao farany taondro, mba tsarovy a nandao anao any izy, nefa zao ny teniny hoe nefa tsy afoy ianao a. Ahoana ny fiantraikan'izany ao aminao, ohatra ny nafoinao mihitsy avy Andriamanitra, ny retiko sitratra, vadiko migadra, fianarako tsy vita, ny asako tsy manjary, tena nafoy anao ve a, hoy Jesosy aminao hoe tsy mandao anao a, zay mba tsarovy, mba hatsarovatsika zany ary aneo nira fa 2:20 miboky kiratsika. Andriamanitro miantso anao a, antso mihitsiny izy te eona aminao a. Ahoana zao Jesosy, ahoana marina, hatramin'ny maraina, hatramin'ny hariva ny antsoko anao, manketahitanao ny fanahiko, antso mihitsy izy aloha mba ho fantatra ao androany hoe nametraka hafatra ho anao izy androany. Andininy voalohany ihany. Naovinanareo mihinana sy misotro mba hatsarovy ahy. Zaho ozy ozy ny mofo nidina avely an-danitra, zay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako ihany no manana felana mandrakizay. Vavakisika mahatsiaro anao zay Jesosy, nametraka hafatra ho anay tsirairay avy ianao, toy ny voamaliny maly izay nandraisana anay rehetrarehetra mpandray fanasan'ny Tompo, ohatra ny voamaly zany mbola tadidy daholo. Nametraka hafatra ho anay ianao, mba tsarovy a, ohatra ny adininay zany Jesosy, ohatra ny hoe lasy ianao dia foy tanteraka anay, tena nafoy ianao, mba tonga ny ati-penana rehetrarehetra zao angataka aminao a,
mba vangio amin'izay androany nandritra ny ty ray volana ty vangio amin'izay Jesosy. Misaotra Jesosy, misaotra Tompo, misaotra Jesosy. Amen. Petraka isika rehetrarehetra. Fa Jesosy Tompo tamin'iny alina namadiana azy, namadiana azy ane, namonoana azy ane, ary tena maty. Mba tsarovy amin'izay ny teny rehetrarehetra nalazaiko taminareo. Nandray ny mofo rehefa novakiny izy hoe tia ny tenako izay omeko anareo ho tahaka ny tompontsika, hiasa tahaka azy tsika, hiasa ho an'Andriamanitra mandrakizay tsika. Takizany koa ny kapoka. Zaho izy nametraka fanekena taminareo tiany rako. Atolony mihitsy ny rano ho anao hoe fanekena mandrakizay ho anao hoe fa melako ny elokao fa sa manadino ahena. Misaotra Jesosy. Raiso azy rehefa mantarana rehetrarehetra zao amasiny Jesosy. Ho le nofinao mihitsy ny mahavita ny zavatra rehetra, mahavita ny sitrapon'ny ray. Mba homeona izany. Na ranao famelan-keloka, mba ho tonga anatin'ny fona sy ny fananay izany, amasiny. Mba ho fantatra fa tsy miova ny fanekenao, fa izay ny mora miova. Ireo ny diakonina mpanomponao, andray anao voalohany, tsara ho izy Andriamanitra, tsara ho izy, iresao izy, saroa ny fahamasinanao izy, tsy hitan'ny olona izay fahalemenay tsirairay avy. Ireo ny vahoakanao le tianao, ny ondrinao izay nanoloranao ny ranao, ary andrasanao foana isan'andro menao hanina, menao arena, menao ny zavatra rehetra. Amin'ny fifaliana, enganeo amin'ny mpifaliana no andraisany ianao, ianaranao ny angatahako izany Jesosy. Amen. Petraka isika rehetra. Dia ny toizantsika le hira teo, averina ny voalohany indrindra ka hatramin'ny farany. Andriamanitro mangetahetanao fanako, miatso aminao aho.
aninanao ewanina ibatsy sanany ibatsy ivoninahitra Jehova hoe andinidinitra anao a nahita ny lalanao a tovy ansainao zany farana ny taona andetsika iteny amin'ny tompo hoe amin'ny ira 719 raiko tario ny zanakao tsy taritina foana fa tatano mihitsy araiko maizina zao lalana leko zao tsy lovo mihitsy ome finoana mihitsy tatano mihitsy Jesosy any am-pandehanana zay elizay ny lala sitrapony tiako zay elizay zao tontolo zao ny mamiko zany ny tiako kanefa tario ny zanakao tario raiko mba handeha amin'izany lalanao izany tsy mahoko zay loha zay ty an-dalana tsy tetsintsikoa ny any akoatrany fa isan'andro alaharo raiko nidiny zanakao na mbola lavitra aza re zany aleko zany tario a aparapatongako any aminao eritreretra atsika zany ampivavaka atsika zany ampisy fanapahan-kevitra ho atsika zany
tsy mamelanareo kamboty a zany ane ny teniny aza velanao irehetrirehetrirehetra foana anao hoe tena nanary ahy ianao Jesosy, aza mametsy ny azy akory, fa itsika mieritrereta antso Jesosy. Ira fa 27 772 miantso anao ny anjely, manatona ho any Jesosy, manatona ho azy fa dia mba mino azy, fa mahavonjy ane Jesosy, be fiatra ane Jesosy, tsy manary ane Jesosy, antso izy fa amaly ianao.
ampafotsy mihitsy aza samy fitiavan'i Jesosy itsika tsy miovany azy tahaka ny voamaly zany 2 taona lasa zany tsy mivadika aminao ny faneke kosa anao ahy Tompo fantatro reko zany feonao zany nefa Tompo tena mila mihitsy ny fanatonanao ahy sotra Jesosy. Afalina manahoana ramandoalitra iresaka saka zava-dehibe zany raha minao fonao anenao zay raha mino amin'ny fonao ianao tsy anao ihany no vonjeko fa na dia ny konanao any
oko fantatra reo rehetra zao ho ny apôstôly Petera fa tsy zavatra mora simba tahaka ny volafotsy sy ny volamena no nentinareo na navotana nareo tamin'ny fomban-drazana, nentinareo mihitsy ane zany fomban-drazana zany, tsy zavatra kely zany fa ny rany Kristy tompo tahaka ny rano zanak'ondry io nanavotana anao. Zareo foana ny azo fijaliana teo ny namonjenanay ny apôstôly Paoly kapohina toram-bato maty tsy fay mihitsy vorona nodidina azy daholo ny apôstôly tsangana amin'ny maty izy tsy fay aza diny zany ary io nanaovan'Andriamanitra fanekena amin'ny azo fijaliana hoe firenena masina ho azy itsika mba ataovy anatin'ny eritreritra eo zany mihoatra noho izany teo nanaovan'Andriamanitra vavaka Jesosy vavaka ho anao vavaka ane zany vavaka Andriamanitra nefa tsy vavaka olombelona vavaka Andriamanitra zany tsy maintsy tanterahany raha eo mamelany elony fa tsy fantan'izay ataony manatona Jesosy iondrika anoroka ny tongomasinao izaho zay olona tsy mendrika tompo avozy foana ho anao tsangantsika rehetra. Jesosy tompo iteny ny tenako omeko anao ne ny tenako e iny tsy mba marary tovy anatin'ny fonao zany tsy mba marary na vita ny asa omeko anao zany mba ho tahaka ianao misorazy ao am-ponareo sotra Jesosy omeo zany tenanao zany zay tenanao ne mba tsy salama mba tsy marary fa salama foana menanay zany mahafaka ny retinay rehetra iny mamehery ho anay iny anaovanay ny asanao foana na lavitra nakaiky Jesosy sotra Jesosy amen. Sotronareo rehetra teo izy tena rako fanekena vaovao atao isan'andro meko anao ane zany ho famelako ny elokareo rehetra misorazy ao am-ponareo Jesus akaizana sady tsy mafo Jesu raha leo
mety mandawana Jesu no tsy manda Jesu dia niondray ara Jesosy anaovanay rehetrarehetra dina aminao fa tsy andahoanao tsony izay tsy afoy anao tsony izay ninona ikiatra niny kidona fa tsy maintsy mandresy izay voninahitra ne ho an'Andriamanitra rery ihany alleluia masina 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 Jehova tompony maro entiko tanteraka tokony izany nanarana rasina zanaka ary mpanary masina petraka itsika dia mpanangonana ny kapoka dia hira anankiray angatahntsika ho ataon'ny zanatsika.
farana nytona azadiny foana ny tenin'Andriamanitra hoe mety manadino zana minono vehivavy, misy manadino zana minono, misy hoy Andriamanitra za tsy manadino anao. Isak'izay mivavaka mihitsy anao dia efa tory amin'izany teny izany Jesosy. Tsangantsika rehetra hivavaka ary. Jesosy, misaotra anao ny eo aminay faraparany amin'ity taona ity. Misaotra mampatsiaro anay fa olo kandalo daholo zay. Na dia niavanay maty efa taona maro ara. Ohatran'ny voamaly daholo zany. Andalo fiainanay, andalo. Ny angatahako aminao Jesosy, mamondrafo aminay. Ody zay, amangy anay tsirairay avy anao ny an-trano Jesosy. Amangy anay. Mba ho fantany fa misy adidy napetrako amin'ity tany ity, ary takino aminay tsirairay avy ny avy tany zany. Saotra Jesosy, raina izy ny an-danitra, ho masinana ny anaranao, ho tonga ny fanjakana, atao anay isika, ety tahaka ny an-danitra. Leonay noho ny anay sy hazo anay, ary mamelana eloka tahaka ny namelana izay meloka taminay. Raza mitondra ny amin'ny fakam-panahy, manafana amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery, ary voninahitra mandrakizay. Raisy mitsodrano ho Jehova, za no Andriamanitrao, tsy misy hafa. Za ihany ny afaka mamonjy anao, za koa no afaka miaro anao. Tsy andao anao, tsy afoy anao, vavan'i Jehova no miteny, ka tsy maintsy ho tanterahana aminao zany. Saotra Tompo, anao ny dera, anao ny aja, anao ny voninahitra mandrakizay. Amen. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery ihany. Alleluia. Masina Jehova Tompony maro, endrika na tany rehetra. Tanteraka tokony izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Dia samy mahereza Tompo. Jesosy ontirea, resomba usandina, nade tsy mendrikaze, ununa narakana. Jesosy ontirea, resomba usandina, nade tsy mendrikaze, ununa narakana.
Jesu Sion tirea Raiswamba uzandrina Nageti mendrikaze Fununa narakana Jesu Sion tirea Raiswamba uzandrina Nageti mendrikaze